fa ny mpanohatra zany amiko mpanohatra zany tsy mila korotana tsotany Madagasikara fa za kosa dia miteny fa ny fitondram-panjakana dia tsy misangy amin'ny fanakorotanana raha izay olona manakorotana dia tsy maintsy hiatra amin'ny lalàna nizan'izy izy fa tsy mety an'izany intsony ny vahoaka amin'ny efa sahirana ny vahoaka mahantra ny vahoaka dia mbola atao an'izany hoe korotana ve satria mahazo sezany hafa zany ny zava-misy ary zany teny aminareo mbola tsy manao dictature zany ny fitondram-panjakana tsy manao an'izany fa raha te hijeran'izany fitondra manao dictature zany nareo dia tamin'ny andro Flora Valomanana nisy an'izany teto Madagasikara fa zao mbola tsy zany zao afaka miteny daholo ny olona rehetra fa tamin'ny andro zany tsy isaka miteny fa nefa za kosa aloha mahita mila entitra ny mpitondra am'le momban'ny gouverneur izy moa ny anazy iny efa resaka firesany foana iny ary izy koa nefa ratsapanareo tsara nandritra nazahoany any fahefana izy rehetranoscopaly nanaovany an'le reo zany le tsy fanajana olona efa nanomboka tamin'ny 2009 nanaovany any polony fidika mareny zay ny adiny zalahy fitondrana olo efa tsy mahabibe olona ohatrany hoe tsisy ray aman-dreny miteraka zany kireny resany olona fa fotsivolo be efa ray aman-dreny revy dia mbola horenina teo izay tsy mitsangy zay raha vao mitratrana hoe manonga mpanjakana na ohatran'izany dia nytika tenenina ho am'ty le hoe nandritra ny 12 taona lasa ty ny ASVM zany tokony mbo asorona satria ny ASVM ne raha tena natao ny kady mandalina tsika tany lobolobony ny idiran'ny ASVM dia efa nanome soritra izy ohatrany hoe iny ny tany iny entinareo miasa dia ry anaovana ohatrany hoe canal dia ohatrany nefa misombatany zalahy raha vao miverina teo fa tokony hoe teo amin'ny fitondrana 12 taona akaty fa tsy leny any ASVM mbo avana aloha zany ny vitany satria izy mbo fanamin'ny fitaovana izy efa teo daholo ny fitaovana rehetrarehetra fa raha mbo saina kely ty fitondrana ty tokony nandeha ho azy fitantanana nataony teo nandraisany ny fahefana teo alohan'ny ASVM ka izay nga fa misaotra betsaka aminareo mitopy doare ka zany nge le resantsika foana mikasika raha tena nisy ny continuité de l'état na hoe fitohizan-draha raha-mpanjakana tsy ohatran'izao le situation tsy ohatran'izao ohatra dia anohy ala zavatra nytenen'le olona mpaneho hevitra teo zany fa tingy zay nge le olona ohatran'izany zao ry toko raha falomana senry atiny izy tetikasa ho ataon'zao fitondran'izao eny am'le toerana atao hoe sady mahazo ny commune ny vato mahazo ny commune ny Ambatolampy tsy mahafotsy satria izy fampiatranoany Madagasikara fiaonana resam-pirenena anankiroa amin'ny tonty amin'ny volana aprily indray ho ataony Anosy ary any amin'ny volana aogostany izy zay ho atao eto Antananarivo ny SADC dia misy projet atao zany fanitarana lalana tsara soatra makany vato misy tetikasa atao eny vato hoe anaovana le hoe lac city ny tetikasa reatina dia tsy maintsy ialoavana zay misy le izy ialoavana ny atao hoe étude d'impact environnemental misy faro dia misy andreny le hoe tanao le satria misy tanin'olona alaina anaovana an'izy ireny moa zany lalàna dia hoe rehefa ilain'ny fanjakana ny tany dia alainy zany dia misy le de le misy le komodo zay le fandeha an'izy dia maneho hevitra nge ny fiaraisa-mony pirenena hoe ahoana ny zatsy dia ahoana ny zaroa mikasika an'le tetikasa ao atao tena miano an'lefa le tanao zany le hoe tompony andraikitra hoe secrétariat d'État momba ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana zany le ohatrany hoe te hametraka amin'ny toerany hoe mipetraha tsara nareo firaisamon'ny pirenena fa nareo ve dia tsy mba mieritreritra amin'le zavatra anina fa firaisamon'ny pirenena mihitsy tsy azo zay nena le zavatra hoe mitetika satria misy zavatra iovange oriny reatiny misy fiatraikany amin'ny voalohany amin'ny fiainan'ny olona mety ho fomba mampanao an'le olona tsy fantatra tsony raha mahavoakasika ny lafin'ny kolotsaina na ny rakitra ara-tantaran'le toerana le fanaovana an'le tetikasa eo amin'le izy satria misy infrastructure nge zany mapetraka any amin'le faritra dia zay le resahana dia lasa ohatrany hoe zany nge ny sanatanteraka le tetikasa tany amin'le tanamasoandra dia tokony efa mba le Ambotrimantsaka io dia tokony efa mba nakalesona tokony efa makalesona efa ansitiny hoe ahoana no atao amina misy zavatra manara dia tsy fantany moa zay fandrosiny leny emerity atosika amin'izao fotoana zao mikasika an'le satria betsaka ihany resaka nandeha ho avy ny Eljaber amin'ny fotoana dia aveo nakanaka fofotokony tany amin'ny tiorika sa tany amin'ny zany rehetrarehetra zany satria ny olona nge mba manaraka ihany koa ahoana ny fandeha inona zavatra misy inona ny taloha manaona ny mety hitranga dia lasa misy an'ity ndray zany dia ohatrany
ohatra ny voalopo-jazy zany izy ohatra ny voalopo-jazy naretsy tokony anohaza be fatany fa lay tsisy manohitra fampandrosony zany fa lizy aho hoe mba zegny elizy e zavatra mitranga fantanena fotsiny ataontsika hoe nitondra inona lay kianja mibary ohatra atreto nitériphérique efa mandeha mifandoavana trosa fa tena na vola dinana an'io ary mety olana be zany hoe tetikasa nitrosana vola moka vola raha miresaka téléphérique iny raha ny volan'ny rano nandrosany atany frantsay anaovana lizy iny ka zotra anakoroa ny prévu tao anatin'izy zao nefa rehefa manle tatitra iny anany eo na tsy tena ofisialy tsy vitsy anky le zotra voalohany io raha mety avy eo le tompona andraikitra miteny efa maniny moa mbola tsy mampandiny le resaka angovo ohatra zao zany ngatsy efa vita taloha ny fanadidina zao raha anao antingy de retsireto ny zavatra mifanaraka aminy ka zany ke le manahirana amin'izy hoe ataovy eo fa eo ampandrasana ohatran'izany mba tsy fahitako hoe ataovy ranga fa eo ampandrasana mahita ny mahita ny atany lizy de ndao resana anazy ohatrany hoe be resaka betsika moa zany verenako ihany le resaka tetikasa teo ny laniera no laniera za tena hoe tsy tonga ho azy ny anarana na tonga aniny fahatro hoe laniera ary ny herana fa zao zany lizy lasa hoe za zany tsy teteny lafana lany aiky lany maninona mety zany zao niova mihitsy anarany iny hoe tsy lanieranay tompoko ny anaovana an'io zavatra io nefa tamin'izao fotoana zany hoe tena laniera sy tena sava laniera nanaovana an'iny da aloha raisy ny tiantso eny tompoko manao ane mbola tsy tianao izy misy olona manao an'izany mihitsy rehefa tafidra de tsy miteny izy efa fandraisana anjara iny endrika efa neo-kevitra koa nge le tsy miteny hoe menanao fitenena de zay zany lisika zay mihitsy dia manao any raha misy voninao de oraisinanaotsy ya takotra moa ny anjara tsika tonga de toizany misotra anareo momba ny lalana amboty filao raha misy lalana tokony mora azo amboarina antiky satria misy lalana anakoa fahantomobila mivoaka nanalana kely andeha mepita ary presena voalohany ery de dikan'izany zany de tokony mbaloha larana tetibola commune fanamboarana zany nefa zay ma no mitranga fa ny président ihany io de esaika mba momba ny lalany fa ry manarakaraka zany ny amin'ny hoe mivolany commune na miasa famarina tsy de nareo migana marina hoe ny fitoko isanjato ny volany commune nao tsy mitapombolany commune de eritrereto am'izany atao hoe lavaka zay fiazo commune ho tanterahana mihitsy manao azy ka araha izany zany no mitohy amin'ny fitantarana taminareo lay farafa kely nyresahana tarinatio hoe ny passage secret ny panneau de signalisation zany zany de tsy tafapetraka satria mila vola reny ho tafapetraka ny traçage de ligne continue sy ny discontinue zany de tsy andritsony ka ny titenenina zany de zao le panneau efa nanana efa nanindra moa zany amin'ny tsotsy-raha-valomanana de za ohatrany mahita tsy tokony miara valomanana tsy de fa aloha tsotsy-raha-valomanana am'izay no andray amin'ny politika anao tafita le zavatra tianao ampitaina amin'ny ankapobeny commune Antananarivo renivohitra de mbola tsy mivote budget municipal zany ho an'ny taona exercice 2025 raha ilo zay mbola samiary zany ny be ny tanàna ankehitrioa zany mikasika an'le hoe 70% ny vola satria misy an'le hoe société municipale zay nitsangana tamin'ny andron'ny be ny tanàna voafidy teo aloha teo zany tamin'le alohan'ity le voafidy anaina ndray tsy toaina de ireo zany manao ny perception ny vola de mirotsaka makary de apahana zany makatsy ao anatin'le vola commune ary nananganana n'ireo société municipale ireo rehefa manomboka mba manao investigation tsy nandalo fanapahana fa tonga de ny exécutif tamin'izany fotoana zany zany hoe atsanganyry ny ao mavety tamin'izany fotoana zany solonanty de makatsy de makary de io zany le endrika isehoan'le izy de lasa sahirana be le commune de mety zany dao le mahatonga le mindrana volatsy makaty tosika fameno ary za zao tena nainy discours ny alalara manatso de tena manantena be izy am'le hoe ny mpandraratsy miakana no atenainy zany
mba hanome tosika azy amin'ny fanatanterahana zay pikasa eritreretiny ho atao fa raha ny ressource propre en commune zay misy be da be fa tsy tafiditra amin'ny tena izy hoe satria mbola mandalo any amin'ireny société municipale zay natsangany reny ny statut an'ireny hafa mihitsy ao anatin'le izy aky mety actionnaire ihany ny commune fa mbola tena manahirana be zany miresaka le izy ry tokona fahalomanana satria tena anao an'le mba mangataka retombo ka zay le izy lasa mangetaeta ambony lakana ao anatin'le izy na ny fandaminana ny tsena na ny fandaminana fantaniko hoe fa angamo tsy rehefa hoe ny candidat mpanjakana ny lany ny candidat mafy be dia tsy misy olana tsony ny fampandrosoana satria efa miaraka amin'ny fanjakana fohy be atsika zao ny tanàna mety hoe zay hoe zany asadimy fa tsy hoe Madagasikara dia commune ray no mandrafitra azy fa commune 5 sy eninjato sy arivo be zao mamaritra le izy reny tena sy ry tokona fahalomanana dia hoe Antananarivo ihany ve zany no ohatrany hoe omena tombony amin'izy marina fa reny vohitra Madagasikara izy manana statut particulier izy tam'le 2015 0001 sy ny sisa mamaritra an'izany raha ny lalàna fa kosa hoe manana ny tokony loharano-mbola maro izy na amin'ny fisin'ireo tsena na amin'ny fisin'ireo activité na panneau publicitaire etc zafata mo tsy fiteny le etc no satria manao any ianao manao any resaka kely teo le amle anareo le manao amle be ny tanàna ao Antananarivo izy mo magaga raha mbola iantso vonjy tsy miankina amin'ny mpanaratsy miankina izy nefa ny lehibe nanolotra anazy efa manao efa mampanantena vahoaka ny Antananarivo fa ho androfo Madagasikara iny koa le gouverneur malo miteny efa andalana ny fampandrosoana Madagasikara gaga raha hoe mbola iantso vonjy amin'ireo tsy miankina reo izy ka eny ny tena mampanahirana an'le politika an'ireo sa makiaka an'le fahefana tao Antananarivo fotsiny zany dia eo amin'izay vo miezana amin'izay le vahoaka amin'ny sidy avy-jaliana amin'izay resaka ao an-tanàna ny Antananarivo eraka fa mifetabetsaka miantony dia tsotra 70 milliards d'ariary ny projet na budget tamin'ny heurtaona tsy nahavita 50% zay akory tsy tafiditra 29 milliards d'ariary dia efa le farafarany tao anatin'ny fotoana an'ireny fampelezan-kevitra sy ny any ireny taloha kely iny dia anisy aloha ray volana etra nanao dia mba tafiakatra kely 32 milliards d'ariary eo zay zany tsy nahatratra 50% akory ny fidiran-ketra teto Antananarivo renivohitra dia eritreretinao amin'izany hoe tena nitifitra lanitra zany fa ny tendrombohitra any mbola tsy vo fa mbola teo amin'ny teza tendrombohitra le izy dia zay nge le mahatonga le izy betsaka ny tetikasa ny faritana mifanandrify amin'le budget na 70 milliards azadiny fa 4200 zao nisy ampiasan'ny commune ka izy tena ny mihitsy moa zany ara-lalara-manatona 4200 zany no zakainy ao amin'ny vola ao anatin'le 5% ny budget no mandeha ao anatin' zany 4200 zany raha ny tena izy nge raha ny logika an'le hoe manana statut particulier Antananarivo renivohitra tokony mba manana an'izay autonomie financière ny commune zany ary manapaka an'izany ny exécutif alohan'ny fitsodrano nomeny ao amin'ny filakevitra ny tanàna dia zay zany le fahitana le izy dia hoe misy zavatra ohatrany tsy mafafa mahatonga antsika nyteny an'le teo matsy natsangana mihitsy nge reo mpandraharaha tsy miankana nadritra n'le investiture ny aralara mba miangavanareo mba hitsangana fa nareo zany zao ny tena mba isany hoe anao tantsoroka amin'le fanatanterahana reo fandaratondra tamin'ny tanao le fanitarana niny lalana niny route des hydrocarbures lasa 2 fois 2 voies iny tamin'ny fotoanandro tsy miankana nisy anao tantsoroka hoe mba mamezam-pahatany kely amin'ny anjaranareo tompoko mba hantarana n'ity lalana ity satria fa nisy hoe mihitatra ny tombony mpampiasa ny arabe ny tombony isan'ny fiara tsy ampitsony raha le ohatra le laharandroa mahazatra fa atao 2 fois 2 fois dia mitondra anjara briky tamin'izany ny privé tamin'ireny fotoana ireny fanao zany ary azo atao zany fa io miankina amin'le fahatokisana le resaka fahatokisana ary maromaro na ny amin'ny lafiny sosialy ihany koa dalo antsika anaraka doka dia miverina rehefa avy eo mitoitsika ao anatin'le izy efa misy antso vonona mba teo raisina anao miarava tompoko manao any eny ary averina kely hatramin'ny voalohany fa tsy eny tsara ahoana tsara eo ana momba le fizarana grade generaly dia le ampany grade ray zao nasena mandroso dia reny nasena mitifitra olona rehefa raikitra le zavatra dia mahazo grade ray reny avy eo ary
fazady ohatra za izy grade de sakaizy ay moa tsy mety zavatra hafa mihitsy ry sakaiza tiny gradinao eny tompoko manao any satria izy eny tompoko salama ianao efa tonga soa ianao manao hoe efa ao ianao efa tafiditra eny ary aloha raha mboatraka mbola tsy tafiditra iereny efa naverimberiny radio reny narana io andro atanao mihitsy 32 11 62 80 034 14 62 80 033 14 62 80 no WhatsApp plus 261 32 11 62 80 eny ary tonga soa ianao misaotra betsaka fa zava-dehibe zao fotoana zao ianao zany ny fotoanako satria moatsika tsisy hoe voarara hoe ainona nano fa le tady vahaolana de za zany mialatsindra ohatra hoe teraka fahasorenana le zavatra fa izao tiako zaraina miaino le olona miantso aby miaino raha tsy bibibi hitatsy hoe zay atao ozy ny olona very fanambola velona ny olona de ataona moa tsy antso izay ny sorana anareo fa adidy lehibe zay ny zavatra mahafaly mahabe fanantenana zaraiko de arakaraky ny andehanan'ny fotoana no mahamarina n'le boky teny fiainana zay zany tsy teniko le izy zany miovaova mety miovaova olombelona fa io zany tsy miovo fa zara raha hita le izy io izay le zaraina amitsika tsy manery fa ny zava-misy no manery atika andray fanapaha-kevitra na hitady de fomba ampiarana n'le teny satria le izy vahaolana raha ohatra tsika mahita hafa de alefaso ataotsika fifanana zay le zavatra ho ataotsika eto fa tsy raha ny zava-misy eto no tantarena marina mafy raha ho lany vola amin'ny kredi eto mba miaino eny fa zany afaka mitantara ny zavatra bidibe misy raha koa mantsy eto miantso hoe za fomba le fity tsy mampirololo mihitsy tena mea de malahelo miaino an'izy le fanajana n'le mpitondra ve milaza fa tia azy fa mitady vahaolana satria samy tompony tsika ary raha ohatra le izy ny lamina tsy miantso tsona raha nahita vahaolana tsika de tsy miantso fa samy tompony samy miteraka de mba mijery taranaka tsika ringana ny olona no tsy fihiny fahalalana de zay le ifampizarana fataro zavatra rehetra izy de azomo azy de tsara tsy hoe hoe fatarina koa de zay le hitanareo mifampitoraka tsika mifampitoraka de samy vongy ndray voa vato amin'ny andrina ndray eo amin'ny loha de samy mifampitora vony ndray de mamaly zay le le fotoana de zay le izy fa ny vahaolana misy ngefa tsy misy aiza nisy olana tsisy vahaolana ary vahaolana zay indrindra le izy ary ny zavatra mihiny vahaolana mety miendrika amina hoe sedra le izy épreuve ozy izy ny fazady andaloha raisiny anao ka eny tompoko salamy aty am'le roplanina tsy mety mandeha miaraba tsika aloha miaraba kaly izy zany rehefa ndrasaina le izy de hitany ata fa vaky le aferiko iny zany graony sady mararo mangidiko enona de vaky be mihitsy le afery de ambola hazo faniny avy e zany miandry any lehibe ny tanàna izy aminareo lehibe ny tanàna Tananarivo ta matoa ary lala taty lala azafady zay zany le izy le izy orthographe satria tena hoe ahoana ny lamina zany tsy maintsy mila poigne tsy maintsy mila leadership tsy maintsy mila zavatra maro ao anatin'le izy de izy moa zany zao mitatana ny tanànako de miandratsikaenjakentana ny miandra ny hoe be ny tanàna ho avy eo aloha anaty nga ho avy tsony fefa eo be ny tanàna efa eo moa zany hoe miandry anazy efa napetraka eo fa tena hoe ny manana tetipola ve zao ny komina Tananarivo iny mbola ho avy eo le zay resaka tetipola tsisy fa ny zavatra ty zinge faty antoko ateraky le gaboraraka azadiny fa vitsy ny mahazo tombontsoa amin'le gaboraraka teraka fitoanana satria mitombo solika lany de ny any amin'ny mpanjara solika sy ny amin'ny ataontsika hoe compagnie pétrolière aloha zany mahazo tombony ny usure amin'ny ataontsika hoe reo fiara siny kodiaran-droa tosy milina
am'le usurana pièce de any zany zao no mahazo tombony amin'ny kankerisy ny etsetreetsetra fa ny besiny maro amin'ny lafiny ara-potoana fa tiantoko vidina lafo ny fotoana tompoko ao anatin'le izy eo ihany koa le am'le hoe amin'ny lafiny toekarena zany fa tiantoka be nge le teraka lizy ry zalahy de zay le mahatonga an'le hoe ahoana no pakady satria raha ny tarafina atao anatin'ren'le discours na hoe ny kabary na nandritry ny fampelezan-kevitra natao anatin'le fandraisana hoe investiture an'le maire zany de ohatra ny mbola tsy tena mahavaly loatra le hoe le zavatra mitranga etsy am'le tena vahaolana zany le izy ry tokony fahalimanana fa tsy fantatro hoe ny programme mpanjakana zay tanterana eto Antananarivo renivohitra ve zany ny tena ho ataony satria za zao tsy de nahita aloha hoe fanamboarana an'ireo lalana eto Antananarivo renivohitra misy mandeha matsilizy am'izao ary miteraka fitohanana ry Ndriatiny zany efa tena molotry Ndriatiny mitovy foana isaka amin'ny ta satria adindro sasany avy any tanàna marapatonga aty vokatry ny le fanamboarana adindro zany de zao le izy ela be za aloha tena manaiky hoe le lalana mila fanamboarana fa mbola mila jerena koa zara nga le priorité ao anaty lisy misy lalana mbola tsy de tena maninona nge fa tena eo koa le fanaovana le lalana tena hita hoe misy tena fitarazoana be zao moa zao kokoana be ny ampovoan-tanàna zany Ambohijatovo midina makany Analakely Andohana Analakely io zany zao efa manomboka karantena le satria ho amboarina ho averina bitumena zany ny avenue de l'indépendance de ianao rehefa manontany io le tena sao de mba tsireo rangalo ny tena maika fa tokony mba le ariatsy anany fa ndresandriny ety le sasany epahana de le efa lavaka be tsy amboarina le ohatra ny ny Ambodifilao de sady miteraka fitohanana manimba fiara inty misitona inty le psam le vorokely mitsaika zany manaroatra le lalandratsy le fitohanana any Ambodifilao nefa be mampiasa le batkizay maika sy ny pavion sy ny sisiny zany fa tena ohatrany hoe sanatry ka tsy lalan'le mandeha pirolimpa manala patinazy aminy za zao tena mba tiako hoe alao ary ny bus mandalo tamin'ny avenue de le mandeha pirolimpa mandeha makany de mba hita eo hoe ahoana sa tsy hen'le fiara le V8 reny le lavadavaka ohatrany tsy de mahino fa reny zany tonga de ohatrany tsy nandalo lavaka rehefa mandeha zany lavadavatra anankiray zany de tsy eo ihany afa misy toerana samy hafa zany am'le hoe lamina ianao zany raha fa mandeha amin'iny 67 hoe tena avy eo marapatonga any Pasika lalana tokony mavita hoe 2 fils indrindra fa vany Pasika ho aty amin'ny garage ohatra le fiteniny fil ray ihany ngena fampalatery zalahy ny antony satria kabraraka be le ry amin'ny sisiny de mety mitezitra le ihany raha maheno antsika tsy nareo koa zany de tsy mba hisy fikaramana mihitsy satria tena tsy zay aloha tsy natokana ho an'le fikaramana tiako teneny hoe amelarana entana amidy le arabe ary zay nge ho le hoe raha ohatra ka tena misy mipetraka le fahefany de tsy ohatran'ireo le zavatra mitrangy satria reny mantsy mety hoe tambin'le hoe taher fa mandatsabato zay aloha zay mba eto de zay nge le problema be le izy ry toko raha fahalimana am'izao fotoana zao hoe ahoana ary zany no asorina le olona de raikitra andre hoe vita ny ilanareo anay de ilikiliky zay nefa le izy tsy zany satria nilamina ny tanàna ianao raha mba mandeha nisy fotoana moa tsika hoe ndany anao mba mitsofaka maketsy amin'ny galaxie de hitanao fotsiny efa manina ary ohatrany tontolo hafa mihitsy aty zany ndany anao mitsofoka etsy akadom-bahoaka am'le toerana anankiray eo misy toerana misy bro maromaro mety hoe manano raha atao ao anao de mitsofoka anao fila taxi de inona le etsy Ambodifona ihany koa inona moa iny amin'ny waterfront iny de ianao nge mety ohatrany tontolo hafa na ianao ary miaotra andatsaka le fonina bombon ndray fa miandro hoe iza misy bobelina zay vao mandefa an'lizy ao zany rehetrarehetra zany nge le izy hoe raha ohatra fa eny amin'ny arabe anao mandeha ianao hoe avy eo nosy nao makany mivoaka makany Nosy Zato aloha ovaina ny ovaina anarany tanany de mety iova ngamba le fomba fihetsikasiny any ngamba ry toky fa rehefa jerena le zavatra tsara sity reny de hoe tena azo atoka miaina madio sy miaina zavatra tsara sy tena hoe mitandro alay fahadiovana mba boky maro sy zavatra maro ihany mba mivakina hoe tena misy ifandraisana ve ny loto sy ny fahantrana tena ohatrany raha tsisy ifandraisana fa io zany tena resaka toetsaina le zay le mahazava-dehibe an'le fanabeazana nge zay mahazava-dehibe an'le fanabeazana hoe rehefa tena hoe mantra ara materialy le resako de tena maloto ve tokoa ve le izy ohatrany tsy zay le izy ry Ndriatiny tsy hoe rehefa mantra de maloto fa tokony mavita fa resaka toetsaina io ary le toetsaina zany de tafiditra ao anatin'izany le fanabeazana ao anatin'le izy anaraka doka kely tsika de miditra lalintalina amin'ny resaka politika sa ahoana ry Sam inona ny atao zany manomboka eto mandray antsa amin'ny larana inona reny efa nytenenina teo reny adiny firy 2 minitra isaky mimpaneho hevitra amin'ny fomba manahoana ny sitrakay de tenenao ny anaranao sy ny toerana misy anao fa zava-dehibe ho an'ny teknisiana no ny ahafantarana hoe avaizanao le miantso io amin'le fanatsarana hatrany ny fifandraisana rehefa misy voninao de tolorana ny araby anao tonga soa
salama tompoko salama tompoko rabe zao any ambotry manjaka aty amin'ny resana fahatetina Tananarivo eny tompoko reny ny resaka tsara be niverina matetitetika any le fahaiza-miaina sy manaja fiarahamonina ty tena ilaina re satria ny any tapiny any moa ny anaran'ny olona rehefa mahay miaina moa zay mitondra isambaratombatra sy ahiaina koa ny olo-pirenena ary miatra ny lalàna tsy ho famoretana fa ampipaka-nizakana ny fifanajana tany anay ty anfaisana fahatelo aloha misy an'izany le hoe le mivavaka ary zareo dia tahaka ninona ny tabataba ataony efa mba tenenina de reny ny olona mitenenina zay vao fa valin'Andriamanitra na divosana atria de angamba aloha enfonce-leur zao manao ny taony misaiky tanakiray lasa renao enfonce-leur baravara kely tsy dina fa de mitatatata de tena elo lopa isozony nefa izy moa nitabataba-ny fiarahamonina ka maka ohatra nareo zao ohatra ny any Maurice na Seychelles tsy ohatra fotsiny mpitondra mpamily fiarakodia rehefa manoloana ny tenenireo ka sargé rehefa tany mpandeha atongotra de mijanona na tsy misy olona impita aza aloha mijanona foana izy na andro na alina zany le hoe olo-pirenena mba manahitra ny lalàna santiona an'izany ianao rehefa manisy mbelo tsy raisinao amin'le olona ary andrinda be iny satroka bolisa sisinao manao an'izany en'le amin'ny amin'ny tanana izy manisy mbelo lefa ny rindrin'olona zay vao avoaka n'le misoara santiona an'izany ka izy voatery hoe ny mahafiady na ninona fa amina saranga maromaro tena be mihitsy le fahaiza-miaina sy fanajana ny asa tokony mba arahana sy ifampiarana zany misaotra nareo ka sitraka ny antso zay mihitsy izy mo isan'ny antony zay mahabe miray any be miray akoa e mifameno daholo ny zavatra rehetrarehetra ndalo raisinanao raisina anao satria ifampizarana ihany koa amin'ny fanatsarana ny tontolo salama toko salama toko salama ny atao radio eny ary vata ngamba ny hevitra kely mahakasika an'le gouvernorana Analamanga naninona indray izy io e hitanareo tsara hoe reo ray aman-dreny be reo tana fa ivory de lazaina fa hoe anankirotana sy dinosaure tsy nahazo seza hony reo mba mahavariana raha ngamy fihetsika an'ile gouvernorana Analamanga io fa za zany tena mba manipy aminao gouvernora fa mba eto mora ihany le fanahokevitra politika fa sahirana angenao ny manaraka an'izany ianao nge raha ampitahina amin'ireo diplôme olona reo zavatra maivana be ny diplôme anao misy le gouvernora fa mba eto moramora ihany izy io alo maino anao tsara mihitsy zay ka za zany hitanao tsara ngamba ny basary lasady reny de efa nitsoka fa rehefa tonga tany Rosy taloha izy ka tsy nahatafiditra kalsoany ange hony aiza koa ana zany te hony tsy nanao kalso le ry ny lasa tany iny zany maso lavitra anareo zany manitevitra ihany aho mba eto moramora ihany fa sarota ngeny alo eto moramora ihany misy gouvernoura fa tsy olona rehetrarehetra mana de lasainao fa mpanonga-panjakana sy ano daholo fa de miresaka zany de zay zany afatra kely zay merci ava manao fampitana kely hoe mitory teny zany ny mpitandrina de nandeha resaka ero de nandeha ihany koa le resaka ombo mitondra ka teria Tsanjobe de misy olona misafoaka fa rehefa avy eo nefa rehefa manao fampitana zany de mba manahoana ny eritreritry olona misafoaka reny eo anaty an'ilay fanambarana sy firesany hoe mosony hoe miantsy ady manesy vahoaka sy ny sisa hoe tsy mahandritsika zao tsika zay manakirony zao manahoana mety hoe fahatezera-bahoaka amin'ireny de ampitahina zany le izy de hoe tena mba voalanjalanja sy voaeritreritra zalavy raha toriteny mety hoe maketika ny zoron-damba aza manahirana maika afareny zavatra ohatry hoe miendrika fiantsiny reny de somary mandrakely lay tenin'ny gouvernora de ampifandraisiko kely amin'ilay an'ny général Bomba généraly Richard Ravaly manana moa zany raha ny tena izy fa ny amiral no nanao an'iny de hoe
milama be Madagasikara misy embouteillage mandroso de diany aty amin'ny andany ndray hoe tena sahirana ny vahoaka malagasy tsy mila korontana ntsony de nenizany marina ao anatin'le izy renefa somary mivoaka miditra sy tsy mifantanja tsy arakarak'ilay tokony izy rehefa jerena hoe samy manana ny ambarany fa ny tanjona nefa anankiray ihany misy endrika hoe karazana fandrahonana karazana fiantsina maivamaivana zay fa tena avolenta de aso hoe anahoana fa de hoe samy miandratsika hoe zareny apanto anisany hoe miaraba tompoko salama tompoko allo eny ary miaraba zareo miaraba ie misy sahatra ny verina mampadinika aloha momba ny fiantotana amin'ny arabe sy ny andraikitry ny politisme sy ny atao hoe ireo mpitandro filaminana hafa ihany fa zareo anke tsy zavatra manakirana ho ndraiky fa zavatra hoe tokony ho atao fa zavatra ohatrany zavatra tsy menalany zavatra tsy dikan'izany zany ireny zavatra io ka ny tena zao zany ny zavatra hitanao hoe lay ato hoe fototry ny olana raha ohatra hoe ny fiarovana an'le vahoaka de isan'izany asinareo raha sendra nahita tany amin'ny tambazotra serasera zany fa ny filaminana telo lahy mifamaly taminareo savera fa tonga de fialaka tamay asakarakita tonga izy le olona namoaka an'ilay sary tsy fantatra fa de hoe ny internet fotsiny zany namoaka an'izy de zavatra ohatrany de ohatrany hoe manjenjy ho azo zany tsy mampaninona zany rehefa miaraka aronina teo da arsema mpitandro filaminana zay tena zay de ny anankiroa mody mandamina fa ny anankiray tonga de milako de mahatsiaro le tena bitao teo le hoe miarokadoka any anaty so aparo gazety anao mahita an'izy de ohatrany hoe tsy taterina aminao zany za papidipingy za teny an-dalana iny ohatra zany zavatra tena misy zavatra tsy azo faheveriny zareo hoe tsy fikorotanana hoy zany tsy fiainam-bahoaka zany fa vahoaka milamina de reny teny avokany mbola afaka moro ianao rehefa avy eo fa zay mihitsy ny elizy misy mieritreritra lizy hoe tena tanao zany ohatrany hoe ampidirina miaina tsikelikely ho lasa fahazarana ao anatin'le médiocrité zany isika fa nefa ny tena ny fiantraikan'izany inge ao anatin'le tsika miresaka le hoe andeha ho any fanjakana tsara tatana dandalana fampandrosoana korotana nefa korotana daholy de misy hoe tena ohatrany hoe savaranga zao fa tsy zany manampitrotraka moa le zavatra tenen'le olona reny tokony fahalamana sandrety iny embouteillage inge zany ve ilazana hoe mahantra zay ny olona miatsena ary amin'ny grande surface zany ve ilazaina fa mahantra zay afaka mivoaka ary amin'ny fotoana ohatra zao zany ve ilazaina fa tsy milamy manontany vao may manampitrotraka lizy inge hoe aizy efa manaraka norma inge zany tsika io anatin'le ataontsika io tanàna mandroso ilazana fa atao arinany resahany an'iny kolo le resaka tsy fandripahalemana ozy ny teny vazaha hoe tena recrudescence zany ny tena ny insécurité trop de ary tena fanafiana mitambasy daholo zay enao na andro atoandro na mitankarivariva ny amin'ny alina moa fa tsy resahana ary efa tsy de manao amin'ny alina ary zalahy fa eo amin'le tolatolakandro arivariva eo amin'le modimody-piasa iny daholo zao nisangan'ny fanafiana mitambasy fanamariana kely mifanohy am'izay hoe satria any Genève zao ny mpitondra fanjakana solon-tena-mpanjakana moa zany tary amin'ny ministre ny fitsarana ministre ny filaminam-boaka sy sisa de resaka fanajana ny zon'olombelona tratra ny fanadihadiana azy zany tsika lesony hoe firenena 720 de tena manamafy ny ministre ny filaminam-bahoaka ao anatin'le izy hoe tena mampiasa fitaovam-piadiana tokoa zay fa ao anatin'ny fanarahan-dalàna satria any Madagasikara de misy olona anankiefatra vehivavy anankiefatra alaina kerany de misy vonoana kitsarano misy fanafiana amin'ny andro atoandro ny Antananarivo tena hoe enjana ny tsy fandripahalemana ny faritra sasany hoe misy tanàna may fian'ny faty olona zany hoe manamafy ny mpitondra malagasy fa
tsy milaminy any ivelany entana naporofona hoe manatao fanajana zony olombelona zay fa tsy maintsy mampiasa fitaovabe tena ka zay le zavatra mitsanga hoe ka mifanohitra am'le lehibe le androm-panjakana enge le zavatra teny le tompona ndraiky rery tokona fahalamanana zay zany le monsieur maninona manao matsy moa izy de tatantatan azafady salovana ny entoko manahoana tompoko manao nareo tompo radio salama raha mahty tsy mitanana inona moa ny zavatra ty notalaina zavatra mba resana ragady de gaga mihitsy na nle vanokevitra ataon'le tondra samy hafa eo fitondrana tena mampalelo izy ny ray milaza hoe manakarena ny ray milaza hoe mahatra de anjara tsika rehetrarehetra mieritreritra hoe inona mariny zany ny tena misy amitsika faharoa manarakaraka an'izany de nahita voanina mivoaka amin'ny réseaux sociaux teo misy intonony mpitondra mpanao vidange privé eny amin'ny lalana malaza eny anga de milasa seran'ny arabely izy de maimbo ny tanàna de menimenina le olona sakanan'ny olona le tomobile de tsy mety raha ngazy ho ataonareo zao maninonareo raha amin'ny alina manao an'izao fa tsy amin'ny andro atao loatra zany tabataba ny olona ina moa ny tikosinena amin'izany zay le amin'ny resaka nataonareo teo zany zavatra zany hoe zavatra tokony amin'ny alina natao fa tsy amin'ny andro amin'ny fito maraina mampalena hoe zany zavatra zany zay le ataonareo hoe le lalàna ve misy eto amintsika sa ve raha ko olona manam-pahefana ny nangalanitra landra izy a de tsy problème le zavatra zay moa fitenyle olona hoe olona manam-pahefana nangalana an'le zavatra io zavatra ohatran'izany zany de mampalena eto amin'ity tany tsy mifireneny ty de manarakaraka n'izany zala zany ny zavatra miseho alasaina aminareo fa ntisany reto général napakaritra raha fa tena miady akatsika eto tany miady ve tsika misy général efa telopolo mahery nakarina grady de ohatrinona moa ny vololaniana am'izany magnaty azo gardanina am'izay izy hoe sa ve zay a hoe fakasikahana ho andro zalady hoe io le rehetra de mangena tsy afaka anao nininona satria nazoko sy tanànakoko mampalelo le tany firenena aza lafa tsy hita tony zay atao fa de rahasoanareo a ie zany ke le zava-misy samy nahita an'iny daholo ka le telopolo olona le nahazo fisondrotana misy zany colonel lasa général de brigade de misy général de brigade lasa général de division misy an'izay zany teo amin'ny 10 le hoan'ny andiany en 2024 zany izy zany reny moa zany ny fisondrotana ao anatin'ireny de arahana tombontsoa mifanaraka am'izany ny tombontsoa ara-bola ny tombontsoa araka le hoe fiarovana haiko satria manana droit-na resaka hoe ara-piarovana amin'ny olona zany ny zany général zany satria na fotsiny zany fa aza malahelo anao rindrea tena aza malahelo anao e aza malahelo ie tompoko manahoany e salama ianao e salama mieritretina tarany tsy voteneny zy zavatra ho teneny mety tena mety mihitsy teny mihitsy zany elaela zay am'teny ena ohatrany hoe manana dika amin'ny tany laza fa de tsymiteny ny teneniko tsy teny mpitondra mihitsy fa eo amin'ny mpanohitra raha hoe misy le mpanohitra aoka tompoko mba ho tenenina mihitsy hoe ahoana ny fandehan'ny fitony mijanona teto de miary teto sa isy mitolona satria za manokana de mifidy teto Antananarivo renivohitra amin'ny fidiny atoko mpanohitra latsaka teto raha ny tenenitsika hoe ho lany izy de nefa ny olona hafa no natao ho lany de petaka eo fotsiny zany tsika ary matoa manaiky hoe fahitako azy matoa manaiky hoe nandrefa ny mpanolony ekena mipetra amin'ny mpanolotsaina ny zay mpanohatra rehetra tao de manaiky an'le fifidianana rehefa ny dikan'izay zany a tsy hanohatra le valim-pifidianana be ny tanàna intsony zany raha mifijeriko azy ka mba miantso zay tena atao hoe ady mpanohatra de olona lohany any amin'ny mpanohatra mitsy teneny ny tena marina aminay fa lasa ohatran'ny hoe valala voatango zay fa van'ny aty amin'ny fiarahamonina moa de efa tenenina hoe resy lava tsy afa metsika hoe la anay zao ny tanàna indray ny olombelona any ny tena marary any ny fo sora tompoko ie misaotra tompoko zao ko aloha ny zavatra misy za aloha zany milafa anakire ao anaty koa moa zany amindreto gouverneur efa ho mandaha anakiray na mandaha électif aranga ty
eo foana tena hoe raha mba izy mantena manao évaluation reny ny eo ministère de centralisation sy ny anona ve zany manao évaluation tena nanahoana mba inona satria raha ny tokony ho izy zavatra ho fiarahamonina ve tena zay indritra li satria ohatran'le olona resana teo zany hoe izy moa sady mpandrindra national secrétaire national any atoko TGV ny gouverneur nanalamanga sy ny sisy izy zany raha vao mena micro dia miteny foana dia raka rehefa miteny foana izy zany dia lasa ohatrany hoe rehefa miteny loatra ny serasera miteny hoe zay manakorotana miteny foana zany izy zany raha vao mena micro izy dia miteny foana fa tsy manampy tsy mba misy afa lay sary mitrangetany hoe ohatrany hoe reo olom-boatendry ny tena teny sy satria iny zany anankiray dia le manambonahatra misotro ronono ray mety mbola misy hafany fa lay rehefa jerena dia hoe reny tena ohatrany hoe tompony serasera sy tompony maintsy ho averina kely amin'ny toerana izy satria fa mba menga koa ny olom-boafidy zany e alo raisina ny antso manaraka manao hoany vina vaovao amin'ny tompo radio e zany rehetrarehetra zany sy miaraka amin'ny any moko manao hoana ny any an-tanàna any ao milamindamina ny atika ina moa ny tiako resahana teo mikasika an'ity le resaka raharam-pirenena ty e am'le momba ny gouverneur e izy moa ny anazy iny efa resaka firesany foana iny ary izy koa nefa ratsapanareo tsara nandritra nazahoany any fahefana izy re talen'oscopaly nanaovany an'le reo zany le tsy fanajana olona efa nanomboka tamin'ny 2009 nanaovany an'ny polony efitika ema reny zay ny adiny zalahy fitondrana olo efa tsy mahabibe olona ohatrany hoe tsisy ray aman-dreny miteraka zany kireny resan'olona fa fotsivolo be efa ray aman-dreny revy dia mbola horenina teo zay tsy mitsango zay raha vao mitratrana hoe manonga mpanjakana na ohatran'izany dia nytika tenenina ho amty le hoe nandritra ny 40 taona lasa ty ny ASVM zany tokony mbo asorona satria ny ASVM ne raha tena natao ny kady sy mandalina tsika tany lobolobony ny idiran'ny ASVM dia efa nanome soritra izy ohatrany hoe iny ny tany iny entinareo miasa dia ry anaovana ohatrany hoe canal dia ohatran'izany nefa misombatany zalahy raha vao mivierina teo fa tokony hoe teo amin'ny fitondrana 20 taona akaty fa tsy le ny ASVM mbo avana aloha zany ny vitany satria izy mbo fana amin'ny fitaovana izy efa teo daholo ny fitaovana rehetrarehetra fa raha mbo saina kely ty fitondrana ty tokony nandeha ho azy fitantanany nataony teo nandraisany fahefana teo alohan'ny ASVM ka zera nga fa misotra betsaka aminareo mitopy doare ka zany nge le resantsika foana mikasika raha tena nisy ny continuité de l'état na hoe fitohizan-draha raha-mpanjakana tsy ohatran'izao le situation tsy ohatran'izao ohatra dia ano ela zatra nytenen'le olona mpaneo hevitra teo zany fa tinge zay nge le olona ohatran'izany zao ry toko raha falomana sy nyreatiny izy tetika asa ho ataon'zao fitondran'izao eny am'le toerana atao hoe sady mahazo ny commune ny vato mahazo ny commune ny Ambatolampy mahafotsy satria izy fampetranao ny Madagasikara fiaonana resam-pirenena anankiroa amin'ity taonty amin'ny volana aprily ndray ho ataony Anosy ary any amin'ny volana Aogositra ny izy zay ho atao eto Antananarivo ny SADC dia misy hoe projet atao zany fanitarana lalana tsara soatra makany vato misy tetikasa atao eny vato hoe anaovana le hoe Lac City ny tetikasa reatina dia tsy maintsy ialoavana zay misy le izy ialoavana ny atao hoe étude d'impact environnemental misy faharoa dia misy andreny le hitanao le satria misy tanin'olona alainao anaovana an'izy reny moa zany lalàna dia hoe rehefa ilain'ny fanjakana ny tany dia alainy zany dia misy le etude le misy le komodo zay le fandeha izy dia maneho hevitra ingeny fiaraisa-mony-pirenena hoe ahoana ny zatsy dia ahoana ny zaroa mikasika an'le tetikasa ho atao tena mihaino an'le fa le hitanao zany le hoe tompony andraikitra hoe secrétariat d'État momba ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana zany le ohatrany hoe te hametraka amin'ny toerany hoe mipetraha tsara nareo firaisa-mony-pirenena fa nareo ve dia tsy mba mieritreritra amin'le zavatra anina zay nena le zavatra hoe mitetika satria misy zavatra iovange oriny reatiny misy fiatraikany amin'ny voalohany amin'ny fiainan'ny olona mety ho fomba mampanao le olona tsy fantatra tsony raha mavoakasika ny lafin'ny kolotsaina na ny rakitra ara-tantaran'le toerana le fanaovana an'le tetikasa eo amin'le izy satria misy infrastructure inge zany mapetraka any amin'le faritra zay le resahana dia lasa ohatrany hoe zany ingeny tsy natateraka le tetikasa tany amin'le tany masoandra dia tokony efa mba le Ambotrimantsaka io dia tokony efa mba nakalesona
tokony efa makalesina efa nysitiny hoe ahoana no atao amina misy zavatra manara de tsy fatany moa zay fandrosiny leny emerjy atosika am'izao fotoana zao mikasika an'le izy satria betsaka ihany resaka nandeha ho avy ny Eljabera zany rehetrarehetra zany satria ny olona nye mba manaraka ihany ko ahoana mifandehany inona zavatra misy inona ny taloha manaoana ny mety hitranga de lasa misy an'ity ndraizany de otrany hoe ohatran'ny voalobo-jazy zany le izy ohatran'ny voalobo-jazy tsisy manohitra fampandrosony zany fa lizy hoe mba zegny elizy e zavatra mitranga fanontaniana fotsiny na daosika hoe nitondra inona le kianjany bare ohatra atreto nitériferika efa mandeha mifandoavana trosa fa ntenana vola dinana ny ary mety olana be zany hoe tetikasa nitrosana vola moka vola raha miresaka téléphrika raha ny volan'ny ramina nitrosany atamy frantsay anaovana lizy igny ka zotra anakoroa ny prévu tao anatin'izy zao nefa rehefa manle tatitra eny anany eo na tsy tena ofisiala tsy vitsy anky le zotra voalohany io raha mety avy eo le tompony andraikitra miteny efa manino moa mbola tsy mampandeny le resaka angovo ohatra zao zany nga tsy efa vita taloha ny fanadidina zao raha anao antingy de rehetsirehetra ny zavatra mifanaraka aminy ka zany ke manahirana amin'izy hoe ataovy eo fa eo ampandrasana ohatran'izany mba tsy mifahitiko hoe ataovy ranga fa eo ampandrasana mahita ny mahita ny atany lizy de ndao resana anazy sotrany hoe be resaka betsaka moa zany verenako ihany le resaka tetikasa teo ny laniera no laniera za tena hoe tsy tonga ho aza ny anarana na tonga niny fahatro hoe laniera ary ny erana fa zao zany lizy lasa hoe za zany tsy teteny lafana lany aiky lany maninona mety ho zany zao miova misy anarany hoe tsy lanieranay tompoko ny anaovana ny zavatra io nefa tam'izao fotoana zany hoe tena laniera laniera tena sava laniera nanaovana aniny daloha raisiny ty antso eny tompoko manao ane mbola tsy tenony izy misy olona manao azy mihitsy rehefa tafidra de tsy miteny izy efa fandraisana anjara igny endrika efa neo-kevitra koa nge le tsy miteny hoe menanao fitenena de zay zany lisika zay mihitsy dia manao any raha misy voninao de oraisinanaozatsy ya tapotra moa ny anjara teko tonga titoizy misosanareo momba amin'nana amboty filao raha misy lalana tokony mora azaboarina ndraiky satria misy lalana anakoa fa tomobila mivoaka nanalina kely mandeha mepita ary presena voalohany ery de dikan'izany zany de tokony mbaloha larana tetobolan commune fanamboarana izy nefa tsy zay ma no mitranga fa ny tian'ny président ihany io de esaingamba momba ny lalany pary manarakaraka zany ny amin'ny hoe volany commune na miasa famarina tsy nareo mikana marina hoe ny fitokolo isanjato ny volany commune nao le tsy mitao tapombolany commune de nietereto am'izany ny atao hoe lavaka zay fiazo commune ho tanterahana mihitsy manao azy ka araha izany zany no mitohy amin'ny fitantarana taminareo lay farafa kely nyresahana tarihany hoe ny passage secret ny panneau de signalisation zany zany de tsy tafapetraka satria mila vola reny vo tafapetraka ny traçage de ligne continue sy ny discontinue zany de tsy andritsony ka mitiako tenenina zany de zao le mpanohitra efa nanindra moa zany amin'ny tojo raha-valomanana ity de za ohatrany mahita tsy tokony miara valomanana tsyte fa aloha tojo raha-valomanana am'izay no andray amin'ny politika anao tafita le zavatra tianao ampitaina amin'ny ankapobeny commune Antananarivo renivohitra de mbola tsy mivote budget municipal zany ho an'ny taona exercice 2025 raha iloha zay mbola asa miandry zany ny be ny tanàna ankehitrio zany mikasika an'le hoe 70% ny vola satria misy an'rety le société municipale zay nitsangana tamin'ny andro ny be ny tanàna voafidy teo aloha teo zany tamin'le alohan'ity le voafidy naina ndre tsy toaina
dia ireo zany manao ny perception ny vola dia mirotsaka makary dia apahana zany ny makatsy ao anatin'le vola commune ary nananganana n'ireo société municipale ireo rehefa manomboka mba manao investigation tsy nandalo fanapahana fa tonga dia ny exécutif tamin'izany fotoana zany zany hoe atsanganyry ny eo mavety tamin'izany fotoana zany solonanty dia makatsy dia makary dia io zany le endrika isehoan'le izy dia lasa sahirana be le commune dia mety zany dolo inge mahatonga le mindrana vola tsy makatosika fa meno ary za zao tena nainy discours ny Alalary Manantsoa dia tena manantena be izy am'le hoe ny mpandraratsy miankina no atenainy zany mba hanome tosika azy amin'ny fanatanterahana zay kasy eritrereto no atao fa raha ny ressource propre en commune zay misy be da be fa tsy tafiditra tena izy hoe satria mbola mandalo any amin'ireny société municipale zay natsangany reny ny statut an'ireny hafa mihitsy ao anatin'le izy mety actionnaire ihany ny commune fa mbola tena manahirana be zany miresaka le izy ry tokony fahalomanana sy riatina anao an'le mba mangataka reto ka zay le izy lasa mangetaeta ambony lakana ao anatin'le izy na ny fandaminana ny tsena na ny fandaminana fiamoizy fa angamo tsy rehefa hoe ny candidat mpanjakana ny lany ny candidat mafy be dia tsy misy olana tsony ny fampandrosoana satria efa miaraka amin'ny fanjakana fohy be atsika zao ny tanàna mety zay hoe zany sazadiny fa tsy hoe Madagasikara dia commune ray ny mandrafitra azy fa commune 570 sy eninjato sy arivo be zao mamaritra le izy raha tena sy ry tokona fahalomanana dia hoe Antananarivo ihany ve zany no ohatrany hoe omena tombony amin'izy marina fa reny vohitra Madagasikara izy manana statut particulier izy tamin'le 2015 0001 sy ny sisa mamaritra an'izany raha ny lalàna fa kosa hoe manana ny tokony loharano-mbola maro izy na ny fisin'ireo tsena na ny fisin'ireo activité na panneau publicitaire etc zafata mo tsy fiteny le tsira no za tsisy manao any ianao manao any resaka kely teo le amle anareo le manao amle be ny tanàna Antananarivo izy mo magaga raha mbola iantso vonjy tsy miankina amin'ny mpanaratsy miankina izy nefa ny lehibe nanolotra anazy efa manao efa mampanantena vahoaka ny Antananarivo fa ho androfo Madagasikara iny koa le gouvernoura malo miteny efa andalana ny fampandrosoana Madagasikara gaga raha hoe mbola iantso vonjy amin'ireo tsy miankina reo izy ka eny tena mampanahirana le politika an'ireo sa makiaka le fahefana tao Antananarivo fotsiny zany dia eo am'izay vo miezana am'izay le vahoaka ny sidy avy-jaliana am'izay resaka ao an-tanàna ny Antananarivo miantony dia tsotra 70 milliards d'ariary ny projet na budget tamin'ny heritaona tsy nahavita 50% zay akory tsy tafiditra 29 milliards d'ariary dia efa le faraparany tao anatin'ny fotoana nireny fampelezan-kevitra sy ny an'ireny taloha kely iny dia anisy aloha ray volany etra nanao dia mba tafiakatra kely teo amin'ny 32 milliards d'ariary eo zay zany tsy nahatratra 50% akory ny fidiran-ketra teto Antananarivo renivohitra eritreretinao amin'izany hoe tena nitifitra lanitra zany fa ny tendrombohitra mbola tsy vo fa mbola teo amin'ny teza tendrombohitra le izy dia zay nge le mahatonga le izy betsaka ny tetikasa ny faritana mifanandrify amin'le budget na 70 milliards azadiny fa 4200 zao nisy ampiasan'ny commune ka izy tena ny mihitsy mo zany Alalary Manantsoa 4200 zany no zakainy ao amin'ny vola ao anatin'le 6% ny budget no mandeha ao anatin' zany 4200 zany raha ny tena izy nge raha ny lozika an'le hoe manana statut particulier Antananarivo renivohitra tokony mba manana an'izay autonomie financière ny commune zany ary manapaka an'izany ny exécutif alohan'ny tsodrano nomeny ao amin'ny filakevitra ny tanàna dia zay zany le fahitana le izy dia hoe misy zavatra ohatrany tsy mafahafa mahatonga antsika nyteny an'le teo matsy natsangana mihitsy ange reo mpandraratsy miankana nadritra n'le investiture ny Alalary mba miangavanareo mba hitsangana fa nareo zany zao no tena mba isany hoe anao tantsoroka amin'le fanatanterahana reo fandaranasa zay naroso tao anatin'ny